Riavako malala ho amin'ny tompo, mbola ho ampitomboana ho aminareo hatrany ny fahasoavany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Famonjena efa vonona, fanafahana sahaza. Famonjena efa vonona, fanafahana sahaza. Zany no asongadiny no finainantsika anio amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany, toko faha 7:20, ny 9 hatramin'ny faha 13, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: izao no lazain'i Jehova: tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Dia hiaro anao ka hanome anao fanekena ho an'ny olona, mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava. Ka anao ampifatotra hoe mivoaha, ary amin'izay eo amin'ny maizina hoe misehoa. Hihinana eny an-dalana izy, na dia any an-tendrombohitra mangadiady aza dia hisy ahitra ho azy ihany. Tsy honoana na angetaeta izy, ary tsy hamely azy ny ainandro mingaingaina na ny masoandro, fa izay mamindra fo aminy no hitarika azy, ary any amin'ny loharano boboka no hitondrany azy. Ataoko lalana ny tendrombohitro rehetra, ary asandratra ny lalambeko. Indreo tongavy lavitra ireto, ary indreo avy any avaratra sy andrefana ireto, ary avy any amin'ny tany sinima ireto. Mihobiry lanitra, ary mifaliry tany, ka velomin'ny obo ry tendrombohitra fa Jehova efa nampionona ny olony sy mamindra fo amin'ny olo-manitra. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Famonjena efa vonona, fanafahana sahaza. Riavako malala ny vahoaka izay nentina babo tany Babilôna, dia efa nanomanan'Andriamanitra famonjena, planina efa maty paika, efa voaomana mialoha ny amin'ny anafahan'Andriamanitra azy ireo. Ambara fa tany am-pahababoana dia no amavion'ny olona, ary tonga halan'ny firenena mihitsy ary izy, ny 17 eo anoloana milaza izany. Dia indro Andriamanitra naniraka any Kirosy mpanjaka mba hitondra fanafahana ho azy ireo. Mazava arak'izany fa fanafahana efa voaomana mialoha, efa nomanin'Andriamanitra, ary fanafahana sahaza ho azy ireo no nataon'Andriamanitra. Io famonjena efa vonona io dia tena nomanina mihitsy mba ho an'ireo olona avy babo. Io famonjena io dia tena mifanandrify mihitsy amin'izay banga na izay tsy ampy teo amin'ny fiainan'izy ireo. Hitantsika eo fa tany saina eo, fa tsy honoana, tsy angetaeta, tsy ho mainandro, ary ahita rano miboboka, ny tendrombohitra ho atao lalana, ary asandratra ny lalambe. Tena vahaolana mifanaraka amin'ny toe-javatra nampangiry firy sy namparary azy ireo no omen'Andriamanitra. Riavako malala, Andriamanitra lay manafaka dia tsy namoaka fotsiny ny mpifatotra na nampivoaka fotsiny izay avy tao amin'ny maizina hoe miseho, fa efa nanomana ihany koa ny amin'izay hivantanan'izy ireo, dia nanomana famonjena ho azy ireo Andriamanitra. Hitantsika eto
lay Andriamanitra mahatony teny fikasana ka mahatanteraka zay nolazainy amin'ity firenena voafidy ity. Indro tazomin'Andriamanitra ny fanekeny ary de entiny mody ho any amin'ny indray reto vahoaka izay miely sy vahoaka babo ireto. Raisin'Andriamanitra ao aminy de karakarainy ary omeny ny tandrify ny sahaza azy tsiraray. Asa mampatsiaro atsika ilay vavaka nampianarin'i Jesoa atsika manao hoe meo anay anio ny hanina sahaza anay isan'andro. De indro tsapatsika zany fa misy fitsonjovan'Andriamanitra manokana atsika zany eo amin'ny fiainany fa Andriamanitra no mihevitra atsika. Ravako malala ao amin'ny tompo, aza variana mijery na sondriana makatahaka ny amin'izay tsy anjaranao na ny amin'izay anjaran'ny hafa, fa tsarovy fa manana vahaolana no maniny ho anao koa Andriamanitra, manana vahaolana sahaza ho anao Andriamanitra, efa nanomana famonjena voaomana ho an'ny tsiraray avy ary sahaza ho an'ny tsiraray avy Andriamanitra. Aoka tsy hanary toky ny amin'izay fitondran'Andriamanitra isika. Aoka isika anatena mandrakariva araka ny ambaran'ny bokin'ny oabolana hoe na de vonoina aza ny omby ao ambala na de tsy mamotsina aza ny aviavy de mbola anatena ihany aho satria mbola hifaly amin'i Jehova ihany satria manana fanantenana. Andriamanitra mahatony teniny izy, miazona mandrakariva ny teny fikasana. Andriamanitra tsy mivadika ny amin'izay ny teneniny fa izay nolazainy tsy maintsy tanterahana, ary isika kosa aoka ho atoky, aoka hatoky ny fanambaran'Andriamanitra arak'izay hitantsika ao amin'ny teniny. Ny soratra masina no mampianatra atsika ny fitondran'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, ny amin'izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Aoka hatoky ny soratra masina isika izay miivo ao amin'i Jesosy Kristy, lay antony sy nanome atsika ny zavatra rehetra. Deo n'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra io, misaotra sy mideranao zahay no lay teninao mampanantena, teninao mandray an-tanana, teninao miantoka ny fiainanay, izay voafatotra, izay tao anaty aizina mitsarapaka tany anaty lalina kanefa navoakanao hivoaka ary noafahanao. De indro mbola ianao koa ny mandray an-tanana ny fiainanay, manome ny sahaza ho anay ianao, ary de manantena n'izany izahay, mino izany izahay, matoky izany izahay. De mametraka eo ambany fahasoavanao ny fiainan'ny firenenay, ny fiainan'ny fiarahamonina manodidina anay, matoky ny fitondranao fa manome ny sahaza ho anay koa ianao. Amin'ny anaranao Jesoa, anaovanay izany vavaka izany. Amen.